Jambena. Tena feno ny fifaliako ry Tsilo amin'izao andro sarobitsika izao a. Toy ihany ty nofinofintsika roa e. Dia tanteraka soamatsara ihany ny fanambadiantsika ry Maria. Eno ary Tsilo. Ienga ny ho tanteraka amintsika daholo ireny tsodrano ireny e. Ho tokantrano sambatra ny tokantranontsika ry Maria. Dia hiteraka fito lahy fito vavy. Tsy maninona raha vita e. Ny teraka ny vita ihany fa le mitady ny anarana ny tena tsy laitra e. Aza mba mampime moa e. Ko marina moa zaniko. Sady tsy maintsy asiana ihany ny tsikitsiky e. Ary etsy aloha ianao bataiko fa sao dia tsy tafita eto e. Eo ary. Ary ianao mavesatra be a. Mavesatra fa efa zakanao e. Zakanao ambongadiny. Mahita lazaina mihitsy ianao ty ry Maria. Ko eto akaikin'ilay tiako zatia ihany izaho e. Ao ary hoe way. Ao ka ampitso fa mianjera eo. Ka manao an'izao tokantrano vaovao ry Maria. Mahafinaritra rery dada. Dia mba mahavelanareo tsara ve aloha ny karaman'lery e? Tokantrano fiafiana rery dada. Na zany kosa za tokony tsy hijaly loatra ianao ry Maria a. Fa za ve moa mijaly e? Ka aloha mailo ihany aloha fa sao dia ampijalian'ny olona any ko. Finina tsara aloha le ataony. Ingénieur na bâtiment. Raha ny tena marina rery dada maçon izy a. Maçon? Zany ve dia avelona anao? Ay, dadako. Nga izy dia hoe eo dia eo foana e. Tena ataova mitady asy le dala fa tsy mety zany a. Efa mikarokaroka ihany re izy a. Tena mba farafakely mampidra 10 metry sy iray tapitrisa isam-bolana vao tena mampilamina amin'izao ry Maria. Fa raha zany karamana maçon zany kosa aloha nentina melomana ny sy tena ohatran'ny tsy ety. Dadako, izay re aloha zava-misy e. Miteny ihany aho mantsy aloha fa tsy te hanandratsy a. Indrindra raha misy zazakely. Dia zany ve dia avelona? Izay mahasoa ataon'Andriamanitra fa dadako zany. Maria, ianao koa ny tsy ampifandiniana loatra niditra tamin'io e. Rian zao Stiva, zanak'olona mpanankarena sady nanana izy azy nefa tsy tianao. Ny alohanao niditra tamin'ny olona tsisy fotony. Ka tsy volana no mitondra an'io fa ny fitiavana e. Izy no tiako dia izy no vadiako. Nga vitan'izany ny fiainana e. Tsy hainy dada angale hoe fitiavana ny lehibe indrindra. Dia reto ary ny fahasahirananao ko. Aza mba manao an'izany rery dada. Eny e, eto mifotezitra fa raha misy mahory anao dia aza misalasala miresaka amin'ny dada. Misaotra rery dada. Tena nahazo kosa kinareo ry mamantsila. Nahazo any finaty vavinareo iny. Sady tena tsotra e. Andry kosa ry Rajoelina dia tena efa be filaza mihitsy marina mo. Marina ne kizany e. Eny e, izy tokoa aloha tena tsotra e. Sady manaja, tena tia ny zanako neky iny. Raha mifantatro any dia zanaka mpanankarena neky izy iny e. Ie, zany tokoa no izy. Dia tsy mampaninina azy ve nareo mianaka? Tena tiany. Ekeko hoe tsotra ny asany sila. Saingy tsy mampaninina azy velively e. Raha ny vehivavy amin'izao mantsy hainareo fa tena tia vola. Saingy inoko fa tsy fitiavam-bola mihitsy no itiavany any sila e. Fa tena fitiavany e. Zay aloha no hitako. Asa nefa nahoana. Irariana mba ho soso tsara kiny tokantranony a. Misaotra rery Rajoelina. Ary tsila moa ve tsy mahatsiaro tena ambany amin'izany e. Toa efa mifampiresaka tsara ry zareo e.
sonerana gara hono mantsy tenerana tsara mpifankaty mivaramaravara mety ho adiny hafarany efa nyteneniko tsara ry zareo talohan'ny fiarahany fa tiany sila tokoa ny kalamariaka io io zareo ny roso io rehefa ela matsy ry mamantsila ny elane maray roa ekeko tokoa saingy aleo reny sosiny tsara tokoa araka ny teninao teo ry Rajoelina no hotononona amin'ilay tokantranony ankizy fa ampahireso mandrakariva aloha tsila eny raha mahita asa hafa koa ve moa izy aprisiako mihitsy hifindra asa hafa sao dia tsy hahavelona mivavy toka amin'ny mpanankareny eo koloza izay mihitsiko fa itsila tokoa aloha efa tena hitako miezaka be izy mihitsy aza zao ny tsy nanaiky fa nikofoka mafy avy tanany raharahanizy ireo ataoko fa hoe ny dadany Maria daholo anie niantoka ny milany amin'ny mariaziny zareo mba menatra kosa re le zanako izy ny apakatra ve dia leo ampakarina indray no andamibetsaka kokoa ianao koa tia mamanitsilako misy anie ny ray aman-dreny tahaka izany faly izy namoaka ny zanany eny aloha izay dia misy dia mivavaka ho an'ny tokantranony zareo misaotra retsy mety tsy ho afakafaka kely makany am-piangonana angamba aloha atao ato fa ohatra ny sahirana koa mandamany trano ato fa le tiotsony koa tsy eny fa rehefa afaka dia mitonga avy eny rery Rajoelina Maria ato are aitonga ianao ie tena vizana zany zany ve so ihany fa efa mba nanaovako rano mafana ianao aleo mihitsy aloha Andry sady tsy anjoko rizy anolona ny akanjoko mantsy fa inona nataonareo tao zavatra nanao dalina mihitsy izay androany kotrana beko zany ve hitako ianao nireraka beko sa anaovako lasopy vetivety mandrapa izay zao ny tena tsara ry Maria tsy maninona fa aleo dia karakaraiko tsara ny vadiko misaotra anao vetivety rery tsila ho anazy kosa aloha nahazo any zanaka vavy manan-katao iny sady tsotra ny makarakara be fitiavana eny fa na dia eo aza ny tsy fahampiana eto tokantrano dia manohana sy manome fitiavana foana izy Ry mama tena itsila marina mandroso ny zanako manao ahoana ry mama inona ny vaovao aty fahasoavan'ny tompo isan'andro re ary ohatra ny vizambisana ny endrika ao izany fa niasa mafy loatra ngasa ahoana mazamazana ny asa ry mama aza dia manao reraka loatra na izany aza fa sarobidy ane fahasalamana eny izay aloha dia mariny ka manahoana re Maria ao ao izy ao salama ao izay ka manahoana ny tokantrano mifanarajaina tsara nareo roa ie izy aloha mahafinaritra zany ka tena hoe vadimendrika dia tena faly ary efa finaritra nareo ie ary mama manahoana ato manirery ato tsisy namana io indray mama sa akanampanampy ianao alao mihitsy aloha amin'izao ka sady tsy laitrako mihitsy ane ty baiko an'ilay olona isan'andro ty eny izay tia mama ihany io apetraka amin'ny tompo ireny fandaminana ho hitantsika eo ny fidiram-bolanay zao tsy dia ampy loatra ry mama ka Maria koa ne tsy miasy ty tsy vitanao rery io amin'ity karamanao ka tsy afa manoatra fa efa mezaka manao azy azoko atao rehetra
Tena mampalahelo kely mihitsy ianao. Saingy io aloha ny asa misy dia ififio eo e. Fa aza manao reraka loatra sao tsy salama eo. Eny rery mama. Fa raha mba misy vola kely lohany aminao any dia mba omeo ahy. Eny e, kely ihany ny ananako aty fa ifampizarantsika e. Ty e, iny. Izay ilay tsy afozako amin'ny mamy ty. Misaotra mama. Fa manino ianao ry Tsila? Toa mivadibadika tsy hita hoe manino. Tsy haiko ry Maria fa ohatrany marary izany ho aza e. Manakotrako be daholo ny vatako rehetra iny. Izany ve? Jereo izany hafananao. Dia ahoana re izany? Ny andro koa ty alina. Mba omeo rankely ary Maria. Andrasy vetivety ary. Tindranao. Misaotra anao ry vadiko. Kay, tena reraka be zany. Tena hoe tsy ao mihitsy. Mety vizana be amin'ilay asa ve sa hoe ahoana e? Eny e. Tena vizana mihitsy aloha e. Tsisy fotoana kanaina mihitsy moa. Latsy ny aina hatramin'ny zoma manao an'ilay asan'olona rehetra azo tafary. Sabotsy lahadiny hoe manendrika ery anjalova. Amin'io miasa andro manalina. Latsy ny amin'ny maraina vao mivoaka eny. Mety izany marina mahavizana be anao ohatr'izao. Aleo aloha jereko fanafody izay misy ao e. Raha pitsy vao maraina vao makany amin'ny dokotera. Eny rery Maria. Ary tafio tsara ilay lamba ry Tsila. Ary inona ny antsony dady? Manam-baovao fa mandroso ry Maria. Ay, ka inona ho zato vaovao any dady? Aleo fa sioaka anao e. Tsy izany mantsy fa maimaika kely fa tsy salama mantsy tsy ilaoko. Zany a? Ay ve? Dia mirary fahasalamana ho azy zany e. Misaotra rery dada. Fa inona aloha ilay vaovao e? Inona ilay ho asehonao ahy? Oay, fa izy ty. Manahoana Ndry? Manahoana? Fa izy no iza ry dada? Izy ilay olom-baovao tamin'ny fiainantsika tiako ambara aminao e. Izy ny Joely e. Izy ny solondreninao. Dizy kosa ry Joely no Maria. Zanako vavitokana. Ay, faly mahafantatra zaniko. Toraka izany koa. Fa ahoana mamely tamiko ohatr'izao ry dada? Aza mipitsipitsika tamason'ny Joely anao fa raha sara fotsiny izy e. Dia ahoana kely Maria? Mba manao izao tokatrandro izao e. Milamindamao fa itsila no tsy salama. Ka tsy izany fa mahatsiaro mandrery nge dadandre tamin'ireo sy teo intsony e. Dia mba nakanamana kizy a. Eny e, rehefa tia moa ve ianao izay ny zava-dehibe. Tsy hoe tiany fa mifankatia izay e. Raha sy tondrendria. Eny e, izay izany. Ary aleo izany dia amin'izay aloha fa maimaika aho mantsy anareo. Maika monjy antsila. Ndana re, veloma ary Ndry, veloma Maria. Mandra-peo nareo, izay ry dada. Aleo aloha moka kely azy vitivity atsy ahy e. Fa ahoana aloha io vaovao any dady iny e. Toa vehivavy mbola tanora kely koa. Tsotra be izany e. Mila namana ary Maria. Eny e, izany tsy mandany izany e. Fa ty izy mbola tanora loatra tiako. Sao dia anararotranao fotsiny eo. Tena fitiavana no iarahanay e. Sao dia mahavolanao fotsiny ny tedaviny eo a. Tsisy an'izany e. Aza lefa lavitra amin'ny sainana. Eny ary moko. Dia hipetraka ato izany io. Koa iza moa izy nipetraka e. Miara-monina amiko eto izy. Dia tsy vita ninina akory nareo dia hiary hipetraka. Atao miandalana eo reny amin'izany fa aza dehibe fanontaniana. Fa manina ary ianao no be ahiaha ohatr'izany. Dia
Ty aloha misy 2 alina hikarakarana ho an'ny tsila any. Misaotra ry dada, ary izay aloha fa lasa ka. Ka manahoana izy io dokotera? Inona manjo azy? Izao tsy maintsy manao an'ireto analizy rehetrarehetra nareo aloha. Fa inona daholo reto dokotera? Izy daholo ve ireo? Eny, izy daholo ireo tsy afaka miroso amin'ny fijaboantsika raha tsy hita ny soritra retina rehetra. Dia izany indray ireny hita volanindretra e. Afaka tsy ataovy ilay izy dokotera. Matonareo mankaty amin'ny dokotera dia mitady fahasalamana izay, ka tsy maintsy atao ilay izy fa tsisy an'izany hoe afaka tsy atao izany seha. Marina mihitsy izany ry dokotera. Inona ary ty lazainao ty ry tsila? Fa hitady hevitra izay dokotera nantanterahana andreo ah. Eny ary, mila atao haingana diainga andreo fa miankina amin'ny valindreo ny resoantsika amin'ny dingana manaraka. Eny re dokotera, aleo fa hitady hevitra izay. Dia reto aloha misy fanafody tsy maintsy vidiana. Eo hoe jereko. Eny aleo fa vidianay. Eny ary, izay fa arao tsara ny toromarika dia ampiasa tsara ny fanafody dia miandry ilay valana ilay izy zany. Eny re dokotera, misaotra betsaka. Tonga dia miverina tiana rehefa azo ny valon'ilay analizy a. Eny ary, misaotra dokotera. Fa ahoana ianao tsy salamy ty ry tsila? Tena reraka mama. Marary e. Ko maninona re raha mamonjy mpanoatra sa inona no tokony atao e? Le fanafodin'ny dokotera koa ne vao maika mamizana vavony e? Ka mpanoatra aza raha ny tia mama ao alehako. Le mpanoatra sady mpanompon'Andriamanitra reny e? Ka tsy maintsy mbola miresaka amin'ny mariara mazoto izy. Tsy izy hoe mazoto izy na tsy mazoto, tokony ny asalamanao ny atao anaka. Mama, vadiko ny izy. Aleo mihitsy aloha izy karakara ao. Fa raha ny hevitro manokana, tokony mamonjy andrem-piandry reny ianao na ohatr'izany. Tsy mazoto loatra amin'izany dada mariary mama. Fa ny tiany dada mariavy eny atao sa zay sitrana sy asalamanao e? Ka sady tsy manam-bola mihitsy ny izy ary mama zao e. Izy izao mba manampy anay. Aminao le mason koa moa, rehefa tsy miasa dia tsy mitomboka ny karama. Izay indrindra ny tiako tenena mama. Eny e, nefa tsy mahazo mametsiny ny tompontsika. Misy aliana le tsy maintsy atao iny ao izao. Tsy hoe aiza nahita vola. Sa ny amamo mba misy? Inona ny ananako ry tsila? Za azy ty mifoho volo. Ila tsy ahita izay ho arapaka. Sa hirakirana sy mitsitsitsitsy eo e? Jereo amin'izany moko. Finona koa ary ty tsy fahasalamana manjoanao ty e. Andriamanitra ampioty zanako ty. Tsy nijovy. Mba endrisao. Mba omeo vola hitsabona teny. Mba vonjeo rery tompo. Ry dada. Ay Maria, mandroso e. Mba vonjeo aloha ry dada. Ka manahoana tsilao e? Ka izay mihitsy ny atongavako aty aminao e. Mba mila vonjy ary dada. Fa misy inona? Tena marary tsila e. Misy analizy be dia be tokony atao. Zany ve? Fa inona no marary azy? Tsy haiko mihitsy e. Izay le antony anaovana analizy.
ikarohana ny sorotra aretina. Mivoly eto am-pelantanana nefa tsy misy tsony. Jery ny dadany reto analizy reto hoe ireo ny tsy maintsy atao daholo. Izany ve? Tena be dia be marina izy izany a. Dia miviny tia no atao ka? Farak'izay aingana ane hony. Izy ao efa tena vizana. Fa voalohatrina izany nefa nilainao hanaovana an'iny? 3 hetsy ao fitambarany reto rehefa nanontaniana. 3 hetsy? Dray, fa atao inona izany vola be izany? Tsisy vola mivoaka izany eo radera. Zoely, ay ve tao ianao e? Fa everinao fa ho aiza henoko daholo nge andresaka ireo teo e. Ka efa henonao izy izany e. Entina hitsaboana ny levinandolahako izany. Tsika ventra aman-dreny mpamelona andry zareo e. Olona efa manana tokantrano sy olona efa mahaleo tena ve dia tsy anana vola hikarakarana vatany. Asa manao an'izany kosa ianao ry Zoely a. Tsy hitako izay nanambadiana raha ohatra izany. Fa aminao ve raha hoe manambady dia tsy handalo fahasahiranana mihitsy e. Fa ilay nataka ny Andry fotsiny no eritreretin-dry eo. Tadidio fa efa manambady izy. Mba manana ny fahasahirana koa izy fa tsy hoe izay ilainareo rehetrarehetra dia tonga dia izy daholo ny antoka e. Fantatra ane izany e. Fa mba mangataka izay azony atao fotsiny a. Ka izay zao tsy tandry mbola ao anatin'ny fahasahiranana be koa izay. Sady manomana andrarahanay koa izay io izao. Manina aloha raha ny amin'ny rafozanareo ny maky e. Oka aloha Zoely a. Zanako foana io. Marina fa manomana antsika. Fa na izany nefa tsy manakana ny fanampiko anjanako. Izany moa izany izy tiako. Ataovy izay tianao atao e. Ianao ny masy mandidy. Ary aloaloha izany dia mihitsy fa ohatry mampiady anareo mianaka fotsiny. Veloma ianao radera. Zoely a. Zoely a. Ho aiza ianao e? Fa ataonao ina izay alehako e. Mijanona aloha a. Inona ary tia matezitezitra anao ty? Ka ny zanako ao no tianaoko. Ka zanaka marary ve dia ho jerena fotsiny? Raha i Mariany marary dia keky ihany. Lasa ka. Lasa. Hitanao ny amin'izao ry Maria. Aleo aloha fa dinihina ny amin'iny. Eny ary mialatsiny raha hoe nampiady anareo. Aleo ary aloha za hamonjy an'i Zoely. Za zao ny tokony ampianao fa tsy izay olona ry ananina ry. Eo dia mamory robinet eo fotsiny tsy. Tekery Rajoelina, azafady fa somary efa arivariva kely Mamantsila, mandroso akia? Eny vetivety fotsiny akia. Fa ahoana fa misy inona? Saga indram-bola ty amindrika ary Rajoelina raha mamana ndria. Marary le zanako, tsy salama. Misy an'ilay samihafa tokony ataony hatramin'izao nefa tsy nentina hita vola mihitsy ry zareo. Dia tsy vita ny analizy nefa voavanitsidika tany aho izao ohatra ny tena vizana dia vizana ny fahitako an'ny slavinao. Andray, mampalahelo akia izany. Dia ahoana kiko za koa nekika tsy manana e. Sao mba misy 3 hetsy akia any aloha anaovana an'ilay analizy a. Na izay mba misy dia ampipiana kely eo e. Satroko dia satroko anampy anareo fa tena tsy manana ho asa. Dia inona kiny ataoko ahay izany ahita vaky ny lohako. Isany olona hitadiavana trosa. Fa maninona raha tsy trosa aloha ny tadiavina fa vavaka no atao e. Vavaka? Iny e. Ka mitondra makaiza moa kity vavaka? Moa misy manalatsaka avy any an-danitra ve ankehitriny? Andriamanitra kia mahafantatra an'izay atao amin'ny zanak'olombelona. Ndry azy ty olona mba mivavaka no antoniko tsy manana omena akory. Ko iza kiny olona ho sarangotok eo? Andriamanitra ho any no atsony. Antsoe dia ho valiko ianao ary ampisehoko zavatra lehibe sarim-patarina izay mbola tsy fantatrao. Izany ane kiny tenin'ny tompo e. Le Jeremia 3:3 Eny akiry Rajoelina. Tia kia 2 arivo atao fire akia misy aty amiko.
Eny za ve moa andany ty fa efa izay zany misy any Emindrifa misaotra izay zany. Veloma kia dia mirary fahasalamana ho an'ny marary. Misaotra e, aleo aloha dia rehefa na miantso eo ihany. Roa arivo ve tompoko mba omenao tonga mila vonjy aty aminao dia hoe hoentina mibavaka mivavava. Koa tsy haiko hatramin'izay moa tia mivavakako, izany ny ampatsahivon'ny Rajoelina. Kanefa koa tsy misy fahagaga ohatry ny taloha tsony anie ankehitriny e. Inona moa ny ataon'ny tompo ahy eo? Volany dia davoko any amiko, inona kosa? Aleo isotroana kafe ery ty 2 arivo ty fa tsy sisa re atao saran-dalany. Ary andeha hiverina any amin'ny tsila somary hainga na aloka sao sahiranao reo. Fa tô mity trano tre tô lazaiza vetivety eo mandra-piveriko efa tsy ato tsony. Asa hitako ka hoe tsy te aleloza marina mafy. Inona moa zany fa dia aleo aloha hiezaka hiantso azy ireo amin'ny telefona za raha teo tsy nanana finday akory. Dokotera, mba jereo ilay vadoka, tena lasa narary be izy. Ary tonga dia niditra anganareo fa sy nanaraka ny filaharana? Efa men'olona lalana izay hiditra fa efa marary be ny vadoka e. Izany ve? Aiza ary? Io bataina io izy. Tsila. Efa aty amin'ny dokotera ny tsika e. Maheva ianao. Ie, mahenanao Ary ny andrasinareo reraka be izany marary izany efa azo ve ilay valolay an'ilay izy raha madama kely? Tena tsy mbola natao an'ilay izy dokotera e. Tsy mbola nahita an'ilay vola izay. Izay ilay mahavoanareo izay ataonareo ambany zavatra mihitsy ilay fahasalamana. Jereo ilay marary efa tena fizana dia fizana mihitsy. Tsy mety fa tsy maintsy miditra hopitaly nareo. Ataovy re izay mety dokotera. Omeko billet d'hôpital nareo dia tsy maintsy makany nareo sao dia izao. Hiditra hopitaly? Eny re dokotera. Izay tsy maintsy atao hoe izay izao ny vahaolana. Eny ary. Maria, ndeha ampidirina hopitaly avy e? Raha izay moa ve ny ahasalamanao dia tsy maintsy ho ataontsika e. Tadidio fa tika ianao ry Maria. Tsila, za koa ny tianao e. Maheresa ny vadiko izany. Misaotra ry Maria, dia mba hatso ihany mama. Eny e, ampilazy azy mihitsy ary aza miresaka be intsony aloha fa makainy e. Fa tena ela koa aloha ianao ry Rajoelina. Efa adiny firy izay any tonga teto fa miandry anareo ohatra miandry mpanjaka mihitsy. Ka miala tsiny aminao aloha fa ianao ihany anie rabaina be iny e. Tsy maintsy mitady fika aloha izay vao afaka miala pa fa tsy azo tonga dia miala ala fahatany izanyko. Mitady fika? Manahy ihany mantsoko. Sao dia efa lasa tia andrabaina ary ianao ty dia izany ahodikodina eto. Ka raha tsinonako, rabaina be efa mivoly fotsiny ara ve efa jere dia mbola hiaraka amin'iny ihany ary porisy. Iza mahitako?
Ataoko inona koa iny tsisy ataoko alokany letsy a. Zany Eo. sao dia hoe jambany volako. Tsisy an'izany ho a. Fa zany eo ihany fa sao dia ny andro mamoka fotsiny teto anefa 0 ariary mivoaka avany a. Ka raha tsy inona kosako. Tsika indray tsy mody ampataloha fotsiny izany e. Ndao fa ampireveko ianao. Zandray mampirevy anao androany. Izay mihitsy ny ilay tsy afozako andrity Rajoely. Rehefa mba nahitahita avany dia irahana amin'ny sara kosako. Ka ahoana ary? Inona izao no tsarotsaron'ny vavanao? Mety daholo izay miainga eo, na tacos na pizza na panini izay rehetrarehetra. Ianao ve tsy leo an'izany e? Maninona raha ohatra hoe mba mofo gasy indray e? Aza dia manany ihany Rajoely. Zany ary hoe mofo gasiko eo azany foana ny fihinana hatramin'ny kely. Fa zany eo ihany fa ahoana aloha fikany ilanao tany amin'ny rabainina be tany e? Naharitra ela ihany mantsy ianao taniko. Ka ianao fa tsika ny hoe mody manamby tambo, mody mandangalango alaina mihitsy aloha ny fony e. Aizahoaizany tsy hiposaka eo ny vola. Tandre maro sao lasa lavitrako ho tafalatsapity amin'ny rabainina be eo tia Rajoely kely. Dia ho rabainina be ohatr'ireny mihitsy ve no andeha alatsapity azafady. Ny zanany aza moa efa mitovy amiko. Eny e, ka na dia anambady aza moa no ahitantsika rena dia inona va tsy aleo vonoina fotsiny aloha ny eritreritra e. Atao izay ahazoana vola. Izay neo mantsy anao e. Tsy maintsy atao miketriketrika ny koko. Rehefa tafitsika dia dakatsika mipitika an'ilay rabainina be iny. Dia tsika sinao amin'izay no mifaly amin'ny arenany. Sa ahoana izy ianao e? Marina izany Rajoely a. Sura letsy borisy a. Maria, fino izany vaovao ratsy izany e. Ohatinareo aty. Mama, mitonilo ianao e. Izany zanako Maria, fa dia nahoana loatra dia hoe niditra hopitaly e. Io izy re mbola ato anatin'ny fitsaboantsika. Tsila, zanako. Jerera tsy petahany dokotera Seroma mihitsy ve? Ary maninona izany ve matory maninona e? Nasiana fanafody mampatory izy aloha dia mbola tsy dia tena matsiaro e. Andray, zanako tsila, tsy lavina. Naninona re ianao e? Finona re ty Andriamanitra? Andao Maria, andao andohalika ivavaketo aloha tsika senao antsile. Aleo za mitsangana ihany fa ianao afaka mandohalika tsy maninona ataovy. Andriamanitra. Ndry tia za dia miseho mahery eto mason'ny mamany fa ndramaso koa ary ty efa mila tsy ho tanako. Misy manodona mandrosoa e. Misaotra tompoko nampandroso, faly miarabanareo amin'ny anaran'ny tompo zahay. Eny tompoko, fizamoana reo. Tsy izany fa mpanompon'Andriamanitra mitory filazantsara amin'ny marary sy amin'ny mpikarakara marary zahay e. Ay, misaotra tompoko mamangy sy mitsidika. Ka manahoana ny fahasalamany marary ato e? Inona moa izy azafady raha tsy mahadiso? Zanako re tompoko, zanako marary io izy mbola tsy dia mahatsiaro loatra. Mbola entina ny analizany dia tsy fantatra hoe inona. Fanafody be dia be mitomboka foana isan'andro. Efa ho herinandro izay izao dia ty amin'ny hopitaly dia ty. Herinandro latsaka kely. Eny,
Tsy moramora tokoa ny manana marary aty amin'ny hopitaly tahaka izao. Ary izany indrindra moa no antondrianay ity dia ny ampahery anareo. Dia mampahery anareo amin'ny anaran'ny Tompo izahay. Io Jesosy Kristy ilay mpanasitrana tsy mba mandao antsika izany. Ie, tompoko. Matoki azy, tsy ireranao akory fa mijoro eo anilanao ny Tompo. Jesosy ilay nitondra ny aretintsika rehetra ary nidiakapoka taminy efa nahasitranana antsika. Misaotra noho ny amin'ny fampaherezana ary izany ten'Andriamanitra mihitsy izao no ilainy. Tsy maninona, afaka mihaino tsara anareo aho. Ianao kosa ary dada dia tena revo amin'ny vehivavy ny loatra. Tsy mba hitanao akory manjo anay a. Tsy rarahinao tsony izay zanakao. Tsy izany loatra rery Maria. Mba manana ny fiainako anie za fa renonareo fa tsy atsony. Na izany azy manjakasaka loatra iny sohelinao iny. Za mino hoe tsy tianao akory iny tsy dada. Ny arenanao fotsiny ny tiavany anao. Aleo aloha hoany izany. Fa tsy ao ve aloha izy sa ao? Tsy ao izy rehefa ianao koa. Ay, soa fa tsy ao aloha e. Tena mba vonjeo izay ry dada. Marary mafy any amin'ny hopitaly ny eo atsily e. Tsisy vola intsony eo aminay. Ritra, lany daholo. Mifanafody nefa etsy an-daniny ny fitsaboana. Ny analizy be dia be. Andao ary ny dia hoentsika. Ao fanampy anareo ah. Dia misaotra ry dada. Amela moto vetivety dia ndehantsika mianaka e. Ieny ary miandry anao ah. Ao fa ataontsika daholo izany analizy izany dia vidintsika amin'ny fanafody e. Misaotra betsaka ry dada. Tena efa tsy hitako intsony izay atao. Tena tsisy vola intsontsika ry Rajoelina. Maninona aloha raha maka kely any amin'ny rabainina e? Any amin'ny radera ve? Koa izany indray moa, iny izao ny papasosy mandehandeha eoko. Sady lery aloha dia tena miesina mihitsy e. Fantany ve izao fiainana ataontsika aty ambadika aty izao? Anaovana fangalam-pera izy e. Dia ararote e. Ary maninona moa izany raha asaina hividana moto ianao mba hitsika amin'ny rozeroze? Ha? Tsy maintsy azontsika tsy ho ela izany e. Aza taitra ianao? Ary atsoa aloha izy angatahana vola avatsy. Aleo mihitsy ara aloha atsoko e. Allô chéri? Oui, allô? Ahoana kia? Salama tsara ve? Ie, salama ka. Ianao manahoana? Za koa salama tsara. Tsy izany hoany no saika natsoko anao fa tsy manam-bola mihitsy aho io fa mba handeha faso kely. Sady amin'izay tsy hitako tao an-trano ianao fanakaiza. Mbola lasa aty amin'ny hopitaly vetivety akia. Ve? Za mantsy saika tesako. Aza tesitesiny amin'izany ankizy Zoely a. Mikarakara ny zanako fotsiny ahy e. Dia mba alefaso ilay vola fa mankana shopping dia mety alinalina kely mihitsy angamba vao tonga. Eny e, tsy maninona izany fa za koa mety tsy ho tafody mihitsy. Aleo arana aloha izany tsy hody fa ho any Andry mamanay e. Ay, anzany ianao matory. Eo. Ny rasy fa alefako ary izany le vola e. Andray, izay mihitsy any ilay tsy hafozako anao ty. Okey ary, merci hein. Okey chérie, 200 000 ariary iny nalevako iny. Okey, merci. Ahoana? Andefa ve hono lery? Efa hoe andefa 200 000 ariary hono iziko. Haisy, efa misy sasantsika senao zany a. Sady tsy matory any ange za e. Draisy, mahalalaka zany e. Aleo mitady toerana natoriana zany tsika senao e. Inona koa no any amin'ny mamanay eo? Borisy eto anilako efa manome toky. Sa ahoana kiry Borisy a?
Izaho mihitsy kiry mahalalako a. Dia marina izany dokotera amin'ny votraretina mahazo an'ity vinantolahako ity a. Eny tokoa dokotera, fa inona no tena mahazo azy e? Sao noho izy izy mianaka. Miaino anao zay dokotera? Manao insuffisance rénale ty mararitsika ity e. Izay valon'ny analizy rehetra teo. Insuffisance rénale, tena marina ve izany dokotera? Ie, izay araka ny vokatry ny fitiliana atao dia izay marina e. Dia ahoana izany dokotera? Mbola hisy fanantenana ve ny amin'izany? Tsy kivy alohantsika fa mbola mitsabo e. Fa mila mivonona fotsiny amin'izay rehetra fandadina samihafa eo. Andray, dia izany mihitsy hoe mahazo antsela, tsy rariny izany. Mangina riry Maria. Tada. Tsy renao ngany tenin'ny dokotera teo. Mbola mitsabo tsika izao. Eny dada, zatia felarery. Ao fa ataontsika sy azo atao e. Izay izy mianaka ary nakaiza moa ny ren'ilay ramosety teo? Lasa nanadio fitaovana vetivety ahy tsisy fa ho avy eo e. Ay, mba tenena rehefa tonga izy a. Eny re dokotera. Andriamanitro, finna re zany aretin'ny doza mahazo anjanako izany dokotera, fa hoana loatra no hoe marary vo izy. Atao ahoana fa izay ny zava-misy re, dia mahirezina ireo raha matoa amin'ny fikarakarana. Mbola ho ely amin'ny hopitaly ve zany izy sa hoe afaka mivoaka sa hoe inona no tokony atao e? Azonareo tena moto izy fa tsy maintsy miverina matetika ity nareo manao dialyse. Tody tsaroko eto ilay tenin'ilay mpanompon'Andriamanitra namangy anay iny. Jesosy Kristy o, mino avy fa ianao ny famonjenao anay e. Tsy amelanay irery ianao amin'izao ady sarotra izao. Matoky anao izahay ary mianatra matoky anao isanandro. Izay ara fa mandalova reo amin'ny bureau dokotera ry e. Iny tompoko. Allô chéri? Oui, allô? Ahoana kia? Salama tsara ve? Ie, salama ka. Ianao manahoana? Za koa salama tsara. Tsy izany hoany no saika natsoka anao fa tsy manam-bola. Tsy maninona izany fa za koa mety tsy ho tafody mihitsy. Reo arana aloha izany tsy hody fa ho any Andry mamanay. Ay, an'izany ianao matory? Eo. Ny rasy valefako ary izany le vola e. Andray, izay mihitsy anie ilay tsy hafozako anao ty. Ok ary, merci hein. Ok ake chérie, 200 000 ariary iny nalevako iny. Ok, merci. Ahoana? Andefa ve ony le ry? Efa hoe andefa 200 000 ariary ny iziko. Haisy, efa misy sasahantsika senao zany a. Sady tsy matory any ange zay e. Drais, mahalalaka zany e. Aleo mitady toerana natoriana zany tsika senao e. Inona koa no any amin'ny mamanay eo? Vorisy eto anilako efa manome toky. Sa ahoana kiry vorisy a? Za mihitsy kiry mahalalako a. Dia marina izany dokotera ny votraretina mahazo an'ity vinantolahako ity a. Eny tokoa dokotera, fa inona tena mahazo azy e? Sao noho izy izy mianaka.
Miaino anao zay dokotera? Manao insuffisance rénale ty mararintsika ty e. Izay valon'ny analyse rehetra teo. Insuffisance rénale? Tena marina ve izany dokotera? Ie, izay araky ny vokatry ny fitiliana tao dia izay marina e. Dia ahoana izany dokotera? Mbola hisy fanantenana ve ny amin'izany? Tsy kivy aloha tsika fa mbola mitsabo e. Fa mila mivonona fotsiny amin'izay rehetra fandadiana samy hafa eo. Andray, dia izany mihitsy hoe mahazo antsila. Tsy rariny izany. Mangina riry Maria. Tada. Tsy renao ngany tenin'ny dokotera teo. Mbola mitsabontsika izao. Iendry dada. Zatia felarery ahy. Ao fa ataontsika tsy azo atao e. Izay izy mianaka ary nakaiza moa ny ren'ilay ramosety teo? Lasa nanadio fitaovana vetivety ahy tsisy ao avy eo e. Ay, mba tenena rehefa tonga izy a. Iendry dokotera. Andriamanitro, finna re zany aretin'ny doza mahazo anjanako izany dokotera, fa hoana loatra no hoe marary vo izy. Atao ahoana fa izay ny zava-misy re, dia mahirezina indrindra raha matoa amin'ny fikarakarana. Mbola ho ely amin'ny hopitaly ve zany izy sa hoe afaka mivoaka sa hoe inona ny tokony atao e? Azonareo tena moto izy fa tsy maintsy miverina matetika tianareo manao dialyse e. Tody tsaroko eto ilay tenin'ilay mpanompon'Andriamanitra namangy anay iny. Jesosy Kristy o, mino avy fa ianao ny famonjenao anay e. Tsy amelanay irery ianao amin'izao ady sarotra izao. Matoky anao izahay ary mianatra matoky anao isanandro. Izay ara fa mandalova ry ambron dokotera ry e. Ny tompoko. Efa mba manahoana ianao re anaka? Mbola vizana ry mama. Azakivy ary atoloro an'Andriamanitra mandrakariva ny fiainanao. Teza tsy afaka ny asakorany ry mamy, nefa vola mivoaka mikararana. Nefa ivabolana mihitsy izay nararianao ry tsila. Na ianao azy ty mahi dia mahi. Aza dia tena masasana be loatra amiko ry mama. Raha velona ny tompo, raha maty ny tompo. Aza miteniteny foana ho ianao ry tsila. Maty amin'ny ahoana koa e? Avelanao aiza mamanao ary mivadanao ve ilozanao? Tsy natao atahorana ny any fahafatesany e. Lalany iray andrasana mandrakizay io. Eny e. Azo matahotra ry mama. Biza toroteny fareko ato izay narariko izay. Efa anjesoa ry mama. Tsila, vaky ny foko mijery anao anaka. Zanako, amonjy anao any tompo. Za malala hevitra hiverako anareo ho Jehova, dia hevitra ho tonga fiadanana afa-tsy ho loza. Tsila. Inona koa reto mampitomano mamany tsila? Tena ela loatra Andriamanitra. Aza miteny an'izany, misy fotoana ny zavatra rehetra. Aizako, vahafirina ny narariany tsila. Mbola tsy setrana ihany, nefa isanandro dia
mandoalika mivavaka mangataka amin'Andriamanitra hatrany hatrany ny asitranany. Sao ve ny valim-bavaka e? Fa aiza Andriamanitra e? Fa miangatra loatra izao lanitra izao ry Rajoelina. Tsy miangatra re izy ry mamantsila. Izy miteny hoe eo akaikiny izay miantso azy. Manana fanantenana raha matotia. Eo akaikiny izay miantso azy ahoana ny tompo e? Hatray izany ny tenin'Andriamanitra ko. Tsy tsapako loatra ry Rajoelina. Tsy tsapako vola lany ny avizanana mikarakara, tsy tandrifa efa konka mihitsy ve aty mivezivezy any amin'ny hopitaly. Le zanako mampalahelo ny tokantrano tsy mandeha amin'izay laoniny intsony. Mary afinanto vavy ko mampalahelo mihitsy. Mariny tsy rarankiza ry Rajoelina. Aza manao an'izany kia, tsy rariny ahoana. Rehefa mbola eto tany aloha tsika dia tsy maintsy hoe misy ioga hoentintsika. Fa manana fanantenana dia lazaiko andry tsara fa ao amin'ny tompo ihany. Jesosy Kristy ihany no anana fanantenana. Anantena tsy misy angamba. Za mahalala ny hevitra izay heverako anareo hozy Jehovah. Zany ny teniny. Hevitra tonga fiadanana fa tsy loza Eny jery miatoko fa 720 saingy fihevitra Andriamanitra to ela loatra kia. Tena ela asa na hoandriko na tsy. Aza manao an'izany kiry mamantsila. Ampiakary ny finoana matokia an'Andriamanitra. Eo foana izy miaraka aminao. Andriamanitra, tsy hitako intsony ity izay atao. Tena ela loatra ianao e. Aiza ianao Andriamanitra? Samy tombona tokoa ve le Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tena? Ka raha tsy manao ezaka sy fikarakaram-batana manokana ianao, tsy mahazo an'izany valim-bavaka izany akory. Tena tsy maintsy hitady hevitra ho an'ny zanako ako, mamy ny zanako, na dia efa manambady azy izy. Tena aiza ny sarangotany amin'izao tsy fahasalamana izao, amin'izao aretina izao. Aiza ny tany alehako? Tsy efa hoeri-taona ve izy izay tia nararian'ny vadindry tao an-trano? Dia manina nefa e, inona ny olanao amin'izany? Hijanona amin'io. Karaha maty izy. Aza miteny foana eo ianao e. Raha zandry Andry mbola tanora e. Eritrereto ihany ny fiainana. Ny fiainanao atao tsara fa aza miditra ny fiainako. Amin'ny mahasolon-drendry anahy dia tsy maintsy miteny tsy aleova kiny mba mieritreritra lehilahy hafa. Aza lotonao amin'izany mihitsy ny saiko e. Vadiko foana iny. Tiako foana na ahoana na ahoana e. Mba ho feo le fijery. Tetavinao ampirafy ahy izany sa inona no tianao atao? Vehivavy ohatr'izao ve kindry dia sady indringa zanaka mpanankarena ve dia hijanona amin'ny lehilahy ohatr'izao? Sady fanampin'izay olona maharary. Izany ny voadina atao. Na salamana marary dia hijanona amin'ny rery aho. Hitantsika eo izanyko. Ohatra re tompoko, ray mandroso ry izahoany rato izy. Sa ihany re tompoko, natoran'ny olona hoe aty misy olona mpitaiza tena mahay manasitrana
Tsy nisalasala fa avy hatrany dia nakaty aminao. Ianao izany ilay nendrapoziavany. Arendrina no izy. Mandrosoa mantsy anao. Aza mijanona eo atogonana fa avy hatrany dia mipetrapetra eto ambonin'ny tiakalany ty. Saotra tompoko. Inona hono zato antondianao anaka? Marara ny zanako ry nendrapoziavana. Tsy lavina lehilahy tokan'ny aiko e. Marary izy ka. Somba misy azo atao ry azotranany e. Aish, vitatsika io. Ka ianareo moa enina hoe sady mivavaka ny e. Izany no nakanesako aty. Za mantsy kristianina. Ore, aza misalasala re anako. Mamantsila moa izy teo tsy lavina. Indrindra tompoko. Aray, aretina nataon'olona io nataon'olona. Misy olo tsy vanina tsy mataotolo eo amin'ny fianakaviana. Zay ny mahatonga an'io. Zany very nendrapoziavana. Rano izy, ka zao. Vitatsika io. Ity, misy fanafody ty. Ka razana anankitelo reto ary tsy maintsy azaina daholo mihitsy. Ty asisika amin'ny tolambaravara. Entoko. Ity kosa atao amin'ny rano fisotrony. Azonao taneha. Ie. Ary ity ahosotrao amin'ny vatatenany. Zany hoe manao menaka ianao arahanao an'ity vovoka kely ty dia tiany anotroranao azy. Azo. Endrery nendrapoziavana. Azoko e. Aza matahotra ianao fa sitrany io rehefa mahazo an'ity. Inona ny aretina nandalo teto amin'ny nendrapoziavana ny tsy ho sitrana re anaka. Matoky anao rery neny io. Le fanafodin'ny dokotera sy le fitsaboana koa ane sady efa lafo tsy hitako ihany e. Dialyse efa impiry izay. Ataovy reto ary aza atao misy latsaka na ny kely aiza. Metsika tsy ianao ry Borisy a? Fa ahoana? Masaka nga? Mbola manta fa tsy maintsy manana fanantenana e. Rabaina dia ny zanany vavy ianao e. Amin'izay tsy mivototra ny arena. Zay indray ny tsy hitako. Ary lalitsaina mihitsy ny ianao ty e. Dia mba kopy ianao e. Miandry tataka fotsiny dia ataovy izay azahoana ny fony iny e. Eny e, izany tsy maintsy ho azoko e. Sady izy raha teo manja kely ery. Fa mbola tsy manja noho izay iny tandremo, fa izany tianao. Eny akery Zoely malalako a. Inona ary ty taitaitro ty? Ao fa omeko taopy ianao dia metsika e. Oke, mety izany e. Sura mihitsy. Rery tsila tianao. Aloha rotoko amin'ny matsy eto amin'ny Mariano anisoroka an'ity menaka tianao ka. Tsisy nizaniza fa za miandry anao eto. Reny koa efa lasa le infirmiera teo. Ary aloha atao haingana. Ay, sitrana zanako e. Tany amin'ity fanafody nendrapoziavana ity. Tiziko ty dia tsy mahatsiaro. Renoka dia renoka. Aloha ataony eny moramora. Zay. Dia kia, afaka miditra ve? Ary tena misy olona izany. Tsy le Rajoelina raha ny fahenoko azy. Oka aloha kely. Ary ohatrany tsisy olona ny izany fa aloha aloha za hiditra ka.
Zay, tonga dia niditra ilay Karolina. Ahoana kely mamantsila efa mahasalama ve izy io sa? Anareo koa ke tsy mandondona dia miditra mihitsy. Ka efa nandondona efa ny tena to efa tsisy namaliko. Ieny e, io izy io. Ary iny ty menaka hositry-ndry aminy. Tsinitsininy. Tsinitsininy nahoana fa jeresa amin'ny fofony hafahafa. Fa taiza? Menaka anampividian'ny dokotera ty e. Mamantsila. Aza hivarotana sakabeloa fantatro io. Fa avy taizindry io. Allo zany ho any e, aza mitra lalany amin'izany. Hoy ianao zanaka iramanana io e. Marary ane io e. Ka marary mihitsy io. Io no antony ezahako zany niteraka an'io. Marary azy zanako marary. Ahoana moa any sy hitady fanampinana kafa? Fantatro tsara zany dia any amin'ny sampy very mamantsila mandeha. Sampy amin'ny ahoana e? Andriamanitra ne tsy manampy izay tsy manampy ny tenany e. Tena efa may azomena tsiny ankiry Rajoelina ary akombona mivava so dia mitataratara any amin'ny mpiandro sy ry pasterany. Diso izany tenindry izany hoe Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tenany. Tsisy an'izany, tsy voalaza ao anatin'ny baiboly zany fa ny olona miteny an'izany. Andriamanitra kiny manampy aza fangaro zavatra hafa izy. Indrika tsy malala n'ilay teny hoe aza manan'Andriamanitra fa izao ihany. Aleo, raha mba mety mba ho ataontsika tsy ambaratelo fotsiny nefa hita Andry. Nisy raha mato tenen'ny olona hoe tena mahay tary mba nandehanako. Mba mindra fo amiko ny tompoko e. Aza mampirafy an'Andriamanitra ny zavatra hafa mino fotsiny ihany izay ny teniny. Dia indry zany tena tsy manana finoana sy fanantenana ny Jesosy Kristy mihitsy. Ka ela loatra ny aki e. Manana marary inona ary ny tedavindry ataoko eo e. Ny vola efa meritra. Ka ny vola avy raha matotia. Ny herim-po fanary. Tsy maintsy mikaroka. Tsy any amin'ny ody gasy no ale. Mampalahelo mihitsy ndrika. Alelo ajanatra eo ny resantsika fa efa ho avy eo izay ny dokotera anao vizity. Mety ho avoakandry zareo indray izao. Aizako anetrano anty amin'ny hopitaly, anetrano anty amin'ny hopitaly, anetrano anty amin'ny hopitaly. Vizana. Vao maika manimba zavatra izao ataondry izao. Mangina mangina. Ary iny le tiana lahy. Tena manja tokoa aloha izy izany. Inona ary ny dia mba natarika ankala tamin'io lehilahy io. Toa hoe masaony ty mba asany. Fizy izao ty sady marary ty koa no asa. Mety kely ary borisy fa sao aloha zany omby miaka eo. Manahoana ianao mademoiselle sa madama kely moa? Manahoana ianao? Faiza moa azafady? Mba olona sendra nandalo dia mahatazana hoe lasa saina be nge ianao izany. Misy marary nga ato amin'ny hopitaly sa? Misy marary ato. Mivadiko ireny salama ato. Ay, ka andeha aiza zato izy fa tsy miambina marary? Ka misy fanafody mila jerena maika reha. Dia andeha hitady an'ireto Ka tsy misy nga ato amin'ny farmasia ato amin'ny hopitaly ato e? Tena tsy misy re ao anaty fa vao hitady aty ivelany Ka raha izany mba mahana moto ihany e. Afaka mitondra anao raha hivezivezy hitady fanafody ianao. Oaka izao rehefa aza misahirana zara teo tsy manam-bola atao fire amin'izany. Nga moa zany dia misy resaka fire. Tsy maninona fa hoetiko ianao e. Dia ahoana re valim-bavaka ve izany ty sa inona? Ny andro ty efa me hariva. Ndao tsisy atahoranao mihitsy ne io e. Sady fitohanana koa zao mahamely nefa ianao maika ahita fanafody. Tsy alao mandeha moto miaraka amiko.
Ndao ary. Tsatroka ery izay voantsilan'ny hopitaly kanefa aty an-tranony zareo koa aza sahirana mikarakara an'ity fandehany tiako. Le Mariama tsotra mivavaka be nefa za tsy maintsy manao an'tiako. Nioty tany amin'ny endraboziavana tsy maintsy ataoko ihany na dia tsy mazoto ny amin'izany azy izy. Tian'le atao rano fisotra, le tao amin'ny tolamba ravarana mbola tsy nety voapetako mihitsy. Aleo raha rotoko amin'izao aizy Maria teo. Iny fa lasa ny an-dakozia ihany. Resa le antsy kely iny, aleo sokotsikirina amin'ity aloha ty eto amin'ity sisitsisiny ty. Zahy ty atao ato ty. Aizany dia ho fatifaty fotsiny eo ny zanako. Ny gasy koa ne mahay Miditra hopitaly dia mivoaka hopitaly, dia miditra hopitaly dia mivoaka hopitaly. Izany foana ny fiainana izay nandritra ny herintaona. Tsy afaka ny asa intsony tsila. Nahoana ary toy amin'ny fiainana mba misy azo antenena ihany ve? Vonona ny hanome ny lafoako mba hamonjena azy. Nefa aiza no ahitana an'ity vola be? Tsy maintsy ilaina andehanana any ampitan-dranomasina. Andriamanitra, ampy izahay. Maninona ary mamantsila raha tsy manao fitandroa? Aza dia mihitra loatra amin'ny fiainan'ny olona rery Rajoelina. Zavatra marina nge ny teneniko ohatra mora mirainao ireny izy izany. Aza dia masika ohatran'io re samba mikasaka izay mahasoatsika. Ny asoan'ny zanako ny karoako nahoana mihitsy amontsy ho any amin'ny taiza. Reny manasitrana, reny nabotrabotra ny gazy hatramin'izay ko nahoana ny tsy handeha ho any. Tsika nge kristianina tokony tsy handeha amin'ireny zavatra ireny intsony. Andriamanitra ihany ho any tokony hitokiana. Eny ka le dadany Maria koa aza efa nahatrahatra mihitsy ary tena izy aza mahita mihitsy hoe tena mety ho ataoko. Reny ene olona tsy ao amin'ny tompo rariny izy raha nao an'izany. Fa ianao efa atao hoe kristianina dia mankany amin'ny sampy indray ve? Tsy entina miresaka sampy rery Rajoelina le izy. Ohatran'ireny hoe fanafodiny dokotera eny ihany eny ataonao raha tsy izay io tsy sitrana. Sady raha le nitenen'le olona tena misy fianakaviana ratsy mihitsy mamely an'izanako io. Hitanao izay mampiady fianakaviana ireny. Tsy oroko aminao izany. Efa betsaka ny ohatr'izany ary miady tsy mifandevo maty ny fianakaviana. Noho n'inona io sampisampinareo io? Ry dadarabe ry nenin-drangory izany izy daholo. Manara-baraka mihitsy. Misaotra re amin'ny fitenenana tsy misorona saingy marariko io fa tsy mararinao. Ka oka samy anao amin'izay maharesy lahatra azy ny tsirairay ataoko ty ho takoana izy atao tsy amin'ny faresen-dahatra hoy ny tenin'Andriamanitra. Eny efa niteny tsy azoko ianao afaka didy aminao azany. Aleo za andeha aloha fitiavana daholo eny eo ambadika ireny raha tena tian'ny zanakao ianao Andriamanitra no inonao.
minoan Jesosy tompo dia hovonjenanao sy ny ankonanao e. Zany anie ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly 9:7 e. Nendraposiavano niazakazaka nakaty aminao mihitsy ahoana tena ohatra meratsany ilay toe-pahasalaman'le tsy lavina kely koa e. Tsy misy atahoranao ny amin'io. Ny sorona tsy maintsy ataotsika ary atratonona ny kolamena anaovantsika azy. Endre efa netiko mihitsy. Ka raha ohatra tsy mety dia miroso amin'ny sorona misy kokoa tsika. Misy manota fady mihitsy mantsy ao no mahatonga an'io ka no tsy efa tokony ho sitrana amin'izay fa ilay zanako ry nendraposiavano mafonjeo re. Ite omeo azy te ataovy izay amahananao azy ary osory amin'ny timenaky teny valadiany. Ho hitanao fa ho setrana io. Endre tompoko, tsy androko izay asitrana ny zanako ary tsy maintsy sitrana iny e. Zay soava. Aleo ampisotroana ny tsily ty rano ty. Misotro tsila, misotro. Fa maninona ny alohanao fotsiny ilay rano e. Sotro e, fanafody tany amin'ny Nendraposiavana ane iny e. Ary ty menaka ty, aleo ahositra kely aminao ty. Oe, fa tô midetaka. Ineny afo iny. Ary aleo mihitsy aloha tsy pazana an'ity rano ty. Oay, vao maika midetaka. Ineny afo be oay, maya vonjeo maya koa ve le zanako. Oay, afo be fa ino nofo ratsoko zany marina. Ino zany e. Inona re ny hevitra zany lanitra. Mampidedaka ny afo be fotsiny ny hodina laiko tany amin'ny Nendraposiavana. Maya sy tsy lavina. Mahaverany amin'ny afo be. Sao dia mba tsy mety koa ary ty ataoko ty e. Sao dia tsy mety ny ataoko. Andriamanitra fona aminao fa tsy mahay manaiky ny fitantananao. Na ho velona na ho faty tsila ary ampianaro anaiky ny fitondranao Andriamanitra. Ampio fa mitady voana tanteraka mihitsy ary ho any amin'ny fahaveresana ny hafarako raha izany no mitoy. Andeha anatona ampiandra dia asako dorana avokoa reny odiody rehetra reny e. Tsy hanao an'izany sony aho e. Amboary Andriamanitra ho ahazaka. Amboary anao a Jesosy. Efa anao aho e. Tsy hivily amin'ireny lalandisy ireny sony aho. Anao koa zanako efa anao izy. Ka nahoana ny sitraka ho azy dia manaiky tompo manaiky e. Mbola dia aho ianao ry Maria. Fa inona mahatonga anao manontany an'izany e. Tiako foana ianao. Zany tsy afaka mamelona anao e. Mbola vesatra ho anao indray. Tsiritsila.
Tiako ianao ianao ilay vady efa nikeko. Maria, tadidiko koa fa tianao. Endry Fa ny tena zava-dehibe indrindra dia tianao Jesoa. Tsila, fa manino ianao Tsila, toa tsy metsika tsony. Tsila maheno avy ianao Tsila, aza ilozanao tena sa tokoa ianao Tsila. Fa misinna re ato ry Maria, misinna ny tomany ianao. Mama, maninona? Lasitila. Lasitila? Mandao atsika izy. Tsy vitako izany. Mahereza re anako, mahereza ianao ataoko ahoana fiainana tsy isy antsila na izaho koa azany anaka tena namboarin'ny tompo mihitsy toa efa noman'ny tompo fa tsy maintsy andeha tsila dia manana fiononana ny foko, manana fifaliana indrindra ny fitsarako ao amin'ny tompo izy. Lasa izy fa tsy nakaizakory fa ho any amin'ilay mandrak'izay fiadanany eo anilan'i Kristy. Nitrakara ianao ry Maria, oakintsika mianaka hifampahery fa tsy hitanondrika tsy ho kivy saotra n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Izay tokoa ilay teniny hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Ifamaty ihany ny vadinao iny ry Maria fa maninona raha mba omena chance amin'izay Tsy ry polisy tsy afaka nainaika anao fa nahoana kosa zany ka vonina any ampy anao tsy resy lahatra tsy natao hiara-dia angambitsika. Fa inona nefa ny antony tsy mila antony be loatra fa raha tena tia hainao dia ekeo ny safidiko Maria, zany ka afaka mikarakara ny rahantsika ao anatin'ny fotoana foy ary polisy mbola tsy tony tsara mihitsy mifoko izao. Fa inona foana ary mbola hifikiranao amin'ny raha tompoko lahy vadiko iniko efa mezaka manadinao fa mbola tsy amin'izany resaka fitiavan'izaho mihitsy aza ny firahantsika no anampy anao anadino azy aingany okizao mihitsy aza dia manao tokapohatra ny sino aizako tsy halala fa tsy rano ihany ary izay ka aleo andeha. Maria, ny maty ane tsy vadiny velona tsony tsika velona zao no afaka mifankaty ka tsy aminao mihitsy ny fitiavako tonga dia tsoriko ary eo ianao fa lasaka. Lasa nandehanaka rivotra kely eo nisy mianaka ry polisy dia malalaka tsara sika. Ay kosako aretsany hojere kely zany invitation mariage nareo zany. Tafiditsika fa ho lasa vadany rabaina tsy ho ela ianao Zay indrindra fa ianao no ahoana ry polisy
Manaikitra ve ny trondro sa ahoana e? Tsy metimety mihitsy le kalamariako. Sarotra be. Tsy laitra hodiny e. Nefa ne iny ny tena rena be mandehandeha ao e. Raha sanatria misy ny fotoana tsy mahay ao andrabainina tsony dia iny ny mandova. Eny e, tsara be izay planinantsika izay fa tena tsy hitako mihitsy ny izay hanerena azy e. Polisy mba mampiasa aloha fika e. Inona fika efa tsy natao fa iendry be le kalamaria iny. Ary amin'izay aloha tsika hitsotrotra fa avela ho izany resaka izany e. Ndao tokoa e. Sady mba tsy eo izany rabainina nadalanao. Atsika senao rery ny sehatra. Oay, fataotra misy olona mikitika varavarana anie izany ry polisy e. Eny tokoa ry Rajoelina. Fa mety saka angamba izany e. Matory fa inona ry ty? Tsy fantatry Rajoelina mihitsy izao hoe manaraka sy mitsongo ny diany taty ary aloha vaina mihitsy dia varavarana ity dia hotratrarinao dia ho hita eo ny ataony. Rajoely, tratra ny fika be Oay, rahatera. Izy olona miaraka aminao io Losy ty marina fa tratra izay Rajoely. zao nataonareo? Mifona tompoko fa tsinitsinina. Tsinitsinina ko miaraka amin'ny matoriana ambony fandriana? Mba olona sendra nandalo e. Tratra ny nataonao zao Rajoely tsisy mariazy tanteraka izany eo. Veloma ianao sy ny adalanao. Aza mieritreritra mankany ampitsony. Rahatera malalako aza atao ohatran'io e. Rahatera malalanao ahoana? Tsisy an'izany ao. Mifona moa Lasa e. mandeha any. Zaka iny Jambena hatramin'izay matimaty ny fitiavana ny kala Rajoely. Kanefa ireny ny toetrany nidihatra ny tsy ho hita. Ny fitiavaka rena fotsiny kay ny tiavany hafa ary reny ny toetra nataony tany ambadika tany. Jambena mihitsy ka tsy mba reko ny tenin'ny zanako ny tenin'ny fahamarinana. So fa mbola tsy tanteraka amin'ny mariazy. Fa raha izany nga mba nitanteraka teo dia asina fotsiny. Soa fa tsy nanaiky an'ilay polisy iny. Saika Jambena ny fitiavana mpamitaka e. Soa fa teo Jesoa ny aro ahy e. Misaotra anao Tompo. Misaotra e. Tena fahagagana mihitsiny nampionona ny tompony foko. Raha ny tokony ho izy, tokony niara-maty tamin'ny zanako raha ny alahelo sy ny toe-poko sy ny toe-pahasalamako saingy namonjy ato koa Andriamanitra. Tsy nitoetra ho Jambena n'izao tontolo izao Ieny zanaka tokoa no harena saingy na tsy eto anatrehako tsony aza ny zanako, tsy manana tsony Andriamanitra kosa no harena sarobidy. Saotra anao Tompo. Jambena